Mariana isa-taona ny fa 5 oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny positra ho antsika eto Madagasikara moa dia no hamarinina androany tamin'ny alalana hetsika maro samihafa izany fankalazana izany. Andeha arahintsika hatrany ny tati-baovao an'i Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanef. Mivoatra hatrany ny positra malagasy ary hita taratra izany androany nandritry ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny positra izay nosantarina ny maraina teo tamin'ny alalan'ny fitokanana ny agence Ambanidia izay nohavaozina. Na dia eo aza ny fandrosin'ny teknôlôjia dia mbola mitana anjara-toerana lehibe hatrany ny adia na ny timbre. Nanamarika ny androany teny amin'ny Radisson-Blu Ankorondrano ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny adia vaovao miisa 520 adia izay samy maneho ny zavaboary eto Madagasikara. Ny tombontsoa fampiasana timbre voalohany aloha zany ny timbre poste dia tsy hoe natao handefasana taratasy fotsiny ihany fa ny timbre poste koa dia fomba anankiray ahafahana mandefa hafatra hoe outil de communication zany izy alakotsiny amin'ny teny frantsay outil de communication koa ny teny ny timbre poste navokatsika teto androany zao ohatra dia sarina vorona zay efa eo andala hoe efa very taranaka ho lany taranaka zany dia natao navoaka reny timbre reny mba ampatsevana an'ilay olona hoe tokony marovana ireto vorona ireto tokony harovana ireto plante endémique eto amintsika eto reto fa tsy tokony sipasopaina. Zay zany dia anisan'ny tombontsoa anankiray amin'ny fampiasana an'ilay timbre ankoatran'ilay fampiasantsika azy amin'ny fandefasana taratasy na fandefasana document. Mbola betsaka ny malagasy no mandefa taratasy ary ny 12 isan-jato ny vola miditra amin'ny positra malagasy dia avy amin'ny alalan'ny adia. Antapitrisany ny adia lafo eto Madagasikara isa-taona. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny karatra hipoketra izay azo ampiasaina toy ny carte bancaire ary hividianana entana amin'ny sehatra maro na ihany koa andefasana vola. Nanamafy ny mazava-dehibe izay ny ministry ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao arak'ady mirindra ny positra ary ny fifandraisan-davitra. Ka mampakaratra anazy dia carte bancaire izy io. Izany hoe naiza naiza dia afaka ampiasana izy io amin'ny distributeur automatique de billets rehetrarehetra eran'ny Madagasikara azo ampiasana anazy fa izahay moa zany manana fiaraha-miasa manokana miaraka amin'ny BOA ka raha eny amin'ny BOA tsika no maka anazy dia tsy misy vola aloha fa raha any amin'ny réseau sasany kosa dia misy sarany ilay izy io moa dia amazakana hoe carte bancaire ka raha ohatra ka tsy bankinao raha ohatra dia positra sy any amin'ny BOA ianao manao anazy dia gratuit fa raha any amin'ny banque sasany dia adoava-bola ohatra ny sasany ihany raha ohatra ka manana compte any amin'ny BOA ka maka any amin'ny BNI dia adoavana vola fa raha samy BOA dia tsy adoava-vola ka ohatran'izay zany ny positra malagasy gratuit izy tsisy sarany raha positra malagasy sy miaraka amin'ny réseau any BOA eto Madagasikara. Ho an'ny fitondram-panjakana dia zava-dehibe ny firosoana amin'ny antsoina hoe paiement digitalisé izay miantoka ny fisian'ny mangarahara ary ahafahana mahita ireo osika samihafa toy ny tamin'ny vatsim-pianarana. Ho an'ny tsirairay avy kosa dia miantoka ny fandriam-pahalemana ihany koa ny tsy fitondrana vola taratasy marobe. Natao ho an'ny olona rehetra moa izay vokatra hipoketra izay ahitana tombony maro tsy voatanisa.